Fianao tanao io trano Rosa Rosely izy dia retiko dia ireo le trano zany be dia be ny zava-miseho tao tamin'ny alan'ny 31 juillet fo premier août niaraka tamin'ny fanafiana ny Congo foot eny Ambatomainty dia tantaraiko antsika hoe inona ilay zava-miseho tao. Ireo trano ireo aloha zany trano ray aman-dren'ny Grand Maître Pierre be. Ity Tsiadana misy antsika amin'izao fotoana izao le alan'ny 31 juillet fo premier août zany tamin'ny ray maraina teo tonga tetỳ amin'ny foko tamin'ny Tsiadana ny miaramila miaraka amin'ny gendarme miaramila mixte zany dia tao amin'ny fokotany zareo tompoky Lamartine président fokotany tamin'izany fotoana zany nanontany hoe aiza misy ny tranony ray aman-dren'ny Grand Maître Pierre be. Tsy maintsy nangataka mandat de perquisition ny président fokotany tamin'izany fotoana zany dia ilay commandant nitarika an'ireo miaramila eo mihitsy no niteny hoe izahay no efa tafika tongeto ary ianao no ataony solom-tenam-panjakana mitarika anay eny amin'izany toeran'izany fa aiza le trano misy ny ray aman-dren'ny Grand Maître Pierre be. Dia rehefa nifanjitso teo moa zany dia nanaiky ny chef fokotany dia noentina tetỳ amin'ny tranony ray aman-dren'ny Grand Maître Pierre be ireo miaramila ireo ary tonga dia niditra le trano dia nanontany Tatou Gabriel hoe aiza no mandahanareo dia niteny izy hoe tsy maintsy manokatra nareo fa hitaly an'ny Pierre be zay ary misy zavatra tadiavina ihany koa Tatou Gaby izay nitaizan'ny Grand Maître Pierre be na i Tatou Gabriel zany izay hoe nitaizana azy efa any Ambatondrazaka sy ny sisa. Dia tafiresaka tamin'ny Tatou Gabriel zany ireo miaramila dia hoe hitady an'ny Pierre be zay sady misy zavatra tadiavina ihany koa ato. Dia niteny ny Tatou Gaby tao anatin'izay hoe tsy manara-dalàna ny zavatra ataonareo satria sady tsisy mandat moa ihany koa ny teny izy hoe ary raha Pierre ny tadiavinareo dia ndana any an-trano nareo mandefa efa olon-dehibe izy any Ambatomainty ny misy anazy. Naharitra adiny roa ny fisavana ary nakorotana ambony ambany ny tranony ilay anadandren'ny Grand Maître Pierre be zany korotana tanteraka dia tonga ny tamin'ny efatrora mahery teo eo dia nisy gendarme anankiray izay nifankafantatra tamin'ny Tatou Gaby zany no nanantona dia niteny tamin'izareo hoe enjana be ingany mahazo an'ny Pierre be dia hoe fa ahoana fa misy inona marina dia namaly izy hoe hitadiavana indisy hitadiavana zavatra hiakiuzena anazy zany dia hosamborina izy moa ny fanafiana ihany koa efa nandeha ho parallèle zany teny Ambatomainty. Tonga ny amin'ny 10 ora amin'ny 9 ora efa manomboka mazava ny andro zany amin'izany dia niantsony avy any Ambatomainty nanjavona ity Pierre be tena tsy tratranay sady tsy hitanay izay nalehany. Dia teo zany no en'ny Tatou Gaby Tatou Gabriel izay resaka izay dia nanontany an'ireo miaramila izy hoe fa inona marina ny zava-miseho ataonareo inona ny zanako ny vonoanareo ilay izy. 2 août 1985 niverina tetỳ an-tranony Tatou Gabriel ireo miaramila hoe hifampiresaka dia tsy maintsy natsoina moa ny ray aman-dren'ny Grand Maître Pierre be dia niteny ireo miaramila hoe andao identifienareo ny vatan'ny Pierre be eny Ambotsiroatra misy anazy. Dia nanontany moa zany ireo ray aman-dreny hoe aiza ho aiza eny Ambotsiroatra dia niteny ilay miaramila hoe izay ihany mitondra anareo makany amin'ny fotoana hitondananareo. Dia ny afaka pitson'iny niverina tetỳ Tsiadana ilay commandant zany afaka pitson'ilay fifampiresahana dia niteny izy hoe andao alaina amin'izay ilay razana fa ilay izy efa mihidy anaty vata ary tsy azo sokafana. Dia niteny ilay ray aman-dren'ny Grand Maître zany hoe ahoana moa ny fomba identifienay anazy raha ohatra ka tsy sokafana ilay razana. Ny ampitson'io miverina vao maraina be ilay commandant amin'ny 9 ora zany dia niteny hoe tsy maintsy alainareo ilay razana ary alevina pasan-drazana. Dia mazava ho azy tsy nanaiky ireo ray aman-dren'ny Grand Maître Pierre be zany. Dia ny harivan'io miverina indray dia lasa aloha zany ilay commandant dia ny harivan'io izy niverina indray dia niteny hoe ao mba alaivo ilay razana sady efa nanomboka nenina alefaka zany fomba fiteny hoe mba alaivo ilay razana. Dia rehefa nandeha ny fifampiresahana teo tsy nanaiky hatramin'ny farany ireo ray aman-dren'ny Grand Maître Pierre be dia nandohalika ilay commandant zany hoe ao mba alaivo moa ilay razana fa raha tsy alainareo ilay razana dia tsy vitanareo eto intsony koa. Dia niteny zany ilay ray aman-dreny mitsangana fa officier be ohatran'io ve ianao dia andohalika ary nilefitra ry zareo nanaiky niaka an'ilay razana. Ny 7 août niverina indray ilay commandant ary nisaotra an'ireo ray aman-dren'ny Grand Maître Pierre be zany izy nanaiky hoe aka an'ilay razana. Dia namafisiny nefa hoe tsy sokafana ilay vata zany fa tonga dia asitrika pasan-drazana fotsiny. Dia tao anatin'izay moa tsy nanaiky zany ny ray aman-dren'ny Pierre be ary niteny hoe na misy inona
izahay tsy apiditra razana tsy fantatra ao ampasan'izany. Dia nivoaka kely ilay commandant ao anatin'izay a, dia niverina izy zany. Dia rehefa izy niverina iny dia niteny hoe tena mbola kely ny zanako a, mba miangavy re a, mba manike. Dia tao anatin'izay moa zany nitsetro ireo ray aman-dreny kilomètre be a, ary niteny hoe ok ary zany fa ho alaina ilay razana fa kosa tsy ho ampidirina ampasan-drazana fa atao aniritra zany hoe aniritra ivelan'ilay fasana. Dia nivoaka kely indray ilay commandant ary rehefa niverina izy dia niteny hoe ok ary zany a, raikitra ilay hoe atao aniritra ilay razana. Ny afakapison'io 9 août 1985 dia nisy camion anankitelo feno miaramila mitondra vata anankiray miaraka tamin'ny président Bokotany Tsiadana, Topoklahy Martin, miaraka tamin'ny ray aman-dreny kilomètre be zany nanao ny fandevenana teny atoerana. Dia ireo miaramila telo camion ireo no nanodidina ny tanàna, nandraritra ny tanàna, tsisy olona nazona velan'ny voaka tamin'izany fotoan'izany zany nandritra ny fandevenana. Dia notanterahana ny fandevenana ary nandritra ny herintaona tao aorianan'io zany hoe ka hatraty amin'ny 9 août 1986 herintaona, nandritra ny herintaona. Dia nisy miaramila ny fandimidimy foana teny amin'io toerana io niambina ny io fasana izay nandevenana io. Dia resaka an'ilay fijoroana vavolombelona amin'izay tsika, fijoroana vavolombelon'ireo olona hoe tafiaraka tamin'ny kilomètre be, ireo olona nahita anazy sy ny sisa. Fijoroana vavolombelona anankiroa no entiko amintsika, dia ny fijoroana vavolombelon'ny Topoklahy Jeannot sy monsieur Rakotomavo Franck. Ny an'ny Topoklahy Jeannot, araka ilay tantara tamin'ny 4 ora maraina teo eo ny kilomètre be ilay nametraka hafatra ho an'ny vady aman-janany ary tsy hita izy. Dia taty ambadiky ny tanàna zany dia nisy mpianany anankiray natsoina hoe Jeannot nahita anazy mitsambikina ny tamboho niaraka tamin'ny sabatra na epée. Dia rehefa nahita anazy Jeannot dia hoe iny kilomètre, dia niakatra tamboho ihany koa izy andeha hoe anaraka ny kilomètre zany. Ka vao tafiakatra teo izy dia nitifirin'ireo miaramila teo manodidina ny épauleny zany. Nisy miaramila nahita anazy ka nitifitra anazy teo amin'ny épauleny dia mitoboka tany ambadika izy. Dia izay mitoboka izay no hoe ny kilomètre dia taitra izy dia miverina zany. Dia vao hitany hoe Jeannot ilay izy nahita an'ilay ratra izy dia nifatorana ny ratran'ny Jeannot ary noentiny niaraka taminy i Jeannot. Dia raha ny fitantaran'ny Jeannot tao anatin'izay hoe noentiny kilomètre niaraka tamin'izay izy dia mamakivaky an'ireo miaramila ary zareo zany fa tsy hita an'ireo miaramila manodidina, tsisy mahita zany zareo fa mandalo eo amin'ilay miaramila. Dia tao anatin'izay moa Jeannot niteny hoe nisy any ny miaramila izay voakapan'ilay epée teny amin'ny kilomètre be. Dia nandalo zareo tsisy mahita zany nanaraka ny sisy tamboho avy eo dia tafavoaka teny Andranomevava. Dia raha ny fitantaran'ny Jeannot dia tsy miteny ninona mihitsy kilomètre eny ampitondrana anazy, fa ilay teo Andranomevava zany efa nanomboka nazava ny andro. Dia nahita trano ravakely teo ry zareo dia niara-niditra tao. Dia teo i kilomètre no niteny tamin'ny Jeannot hoe tapitra eto ny fanarahan'ny CA. Dia nitomany Jeannot sady niangavy hoe mba miangavy re sy fomba eto manaraka anao. Dia namaly anazy kilomètre hoe tsy ho arak'izay ny lalako ary tsy ho hitan'ny seny alehako. Dia naheno an'izay Jeannot dia sady nitomany izy no niteny hoe ka zany ity hanaraka anao hoe. Dia namaly anazy kilomètre tapitra hatreto ny missionko amin'ny fireneko, mbola iaona nefa isika, ilazao ny mpianatra rehetra hitandrina sy hampiatra ny fampianarana nomeko anareo, ka tsy io ny fifankatiavana fa zava-sarobidy no nizaraiko taminareo. Dia avy izy nanafatra ny Jeannot tsy hitondra an'ilay ratra nahazo azy any amin'ny hôpitaly fa hoe docteur libre aloha ny hitondrana anazy. Dia tao aorianan'izay dia niangavy indray Jeannot sady nitomany niteny hoe ka zanga ity hanaraka anao hoe. Dia somary ny safongo kilomètre izay hozy Jeannot ny épaule n'ilay naratra dia ohatran'ny faniny izy dia restory teo. Dia taitra izy zany efa nazava ny andro dia nandeha nody irery izy nakany Ambohimanarina satria any no trano nisy an'ny Jeannot tamin'izany fotoan'izany zany. Ary mbola nanana réflexe izy tao anatin'izay hoe namadika ny patalohany izay hoe pataloha fetiny mikotrana amin'ny kung-fu zany. Dia navadiny ilay izy dia tsy fantatry ny olona hoe mpanao kung-fu izy dia tafoto somatsara tany an-tranony. Taty aoriana dia nijoro foana Jeannot rehefa nisy ny ilan'ny kung-fu anazy ary nijoro vavolombelona foana tamin'io tantara io. Tamin'ny taona 2014 Jeannot no domandry ary ireo mpikatroka kung-fu isa dia manao an'ilay hoe mandria-piadanina Jeannot vita ny didinao sy ny fijoroana vavolombelona ho an'ny taranaka faramandimby.
Fizorona vaovolombelona manaraka Anira Koutoma Franck tany amin'ny taona 1983 tany efa nanomboka nalaza ny kung fu isady eto Madagasikara tamin'izany fotoana izany dia hiditra kung fu isa zany i Franck tamin'izany efa niomana izy nampanjaitra ny akanjo dia andeha eny Behoririka dia izy andeha eny narary be ny kibony zany fa mitizany ihany le izy hoe tsy maintsy makena izy dia izy tonga teny no hitany teo ambaravarana i grand maître Pierre Be zany teny Behoririka satria taony tompony kung fu isa tamin'izany fotoana izany dia taitra izy gaga izy zany nahitany alavan'ny grand maître Pierre Be sy ny angezany tamin'izany fotoana izany dia afaka teo ilay arety kibony dia teo ampiandrasana teo izy no nanatonany grand maître Pierre Be ary nanontany anazy ny grand maître hoe iza ny anarany se dia namaly Franck hoe Franck tompoko dia teo ny andro teo verina indray grand maître Pierre Be nanontany anazy iza moa ny anarany se dia gaga hozy izy Franck hoe verivery tadidy ve le grand maître sa inona ny antony vao teo no nitenenina anazy hoe Franck ny anarany dia namaly any izy hoe Franck tompoko dia nandeha indray ny fotoana ny andro teo dia niverina indray grand maître iza ny anarany se dia gaga zany Franck sady namaly hoe Franck tompoko dia efa taty aoriana moa Franck zany hoe zay izy vo tonga saina ay grand maître anankitelo samihafa no nanontany ny anarany fa naka ny endrik'ilay grand maître anankiray fa zao amin'izay zany le zava-niseho tamin'ny Franck raha nanaraka an'ilay tantarany kung fu isa rehetra sika ao ambanimbany ao ilay izy miresaka an'izay hoe i rabrosy niakatra teo amin'ilay tanky nanafika ny kung fu tao ambato mainty dia vakiny ilay jiron'ilay tanky zany dia teo ambony teo izy no voatifitra ny miaramila dia nilatsaka tetỳ ambany dia andeha hanavitra ny rabrosy raha Franck satria hitany zany rehetra zany no nisy grenade mipoka teo akaikiny teo dia nipitihan'ny grenade izy voan'ny grenade izy zany dia tataka ny kibony ary nivoaka niboritsaka ny jinainy dia izay nahita rehetra dia hoe efa maty ihany koa zany Franck dia nitantara amin'izay Franck hoe taorianan'izay fipoahana grenade zay zany dia ohatry ny eny maivana be izy dia miakatra moramora dia miakatra izy zany dia matazana ny vatany avy any ambony dia misy olona anankiroa avy ao amin'ny gauche sy droite mitondra anazy miakatra dia hitany mekely le vatany izy miakatra ihany dia avy ohatra misy tunnel maintimainty be ozy izy Franck zany dia mandeha mafy be amin'ilay tunnel dia ny ampandehanany eny no miteny tamin'ireo olona anankiroa zany izay mitondra anazy ireo hoe ho any an-danitra sika dia vao naheno an'izay Franck dia tonga saina hoe maty izy zany dia manohy amin'ilay tunnel maintimainty zany zareo mandeha mafy be tsofoka amin'iny dia nisy ohatry ny hazavana nanomboka tazana amin'izay dia nijanona teo amin'ilay hazavana ary zareo zany mandeha mafy be dia nijanona teo amin'ilay hazavana dia niala ireo olona anankiroa izay nitondra anazy niakatra raha ny fitantaran'ny Franck moa dia hoe raha ny zavatra fantatra sy napita tamin'ny fahavelomany dia anjely ireo nitondra anazy niakatra ireo dia niala teo amin'ireo anjely anankiroa ireo dia teo zany zareo dia taorianan'izay nisy niteny hoe asaiko miverina io fa mbola misy ilana azy dia tonga dia nandavy hatrany Franck tsy te hidina intsony izy satria arak'izay hoe fahazavana ny tany nafinaritra ianao maivamaivana hiverina ety amin'ny pobasy aizy ny ety ambany ety indray ve dia nandavy Franck dia nisy anankiray tamin'ireo hoe être teo zany no niteny hoe atsoy ny lehibe fa mitady tsy anaky hidiny ty dia rehefa ny andro teo dia raha ny fitantaran'ny Franck dia nisy hazavana hafa indray ohatra ny nanantona zany dia ny nanantona le izy dia mizaka ny mason'ny Franck zany fa tena mazava be dia avy eo tonga teo akaiky ny tampoka le izy taitro Franck fa i grand maître Pierre Be le izy ary miondrika nanajy azy ireo être rehetra izay teo nitomany sy niangavy ihany koa Franck hoe mba hijanona izy zany fa tsy te hidina intsony dia tsy nanaiky i grand maître Pierre Be fa hoe tsy maintsy midina ianao mitantara ny zavatra hitanao taty ary nanavatra azy grand maître fa ny mpanao kung fu rehetra izay manaraka ny fampianarany ka manaja ny fifankatiavana sy ny firalahiana na ireo mpikambana ankehitriny na ireo taranaka any aoriana dia efa misy toeram-pialatsasatra mahafinaritra vohomana ho an'izy ireo any dia tao aorianan'izay dia somary natosy grand maître kely ny andro koa izy Franck dia tafaverina nilatsaka tetỳ tany izy ary avy hatrany dia nisy miaramila enina ny teny hoe ty misy anankiray mbola velona dia namaly ilay miaramila izay niresahany zany hoe ahoana ntsony ny velona an'io fa nitsinainy rehefa mipotsaka mampalahelo le rifa tifiro any dia ohatran'ny tsy nanaiky izany le miaramila anankiray hoe aleo tsaboana dia tao amin'ny Gérard aérobika no nitsaboana
i Franck tamin'izany fotoana izany, ary dokotera vazaha anankiroa no nitsabo anazy dia i colonel Pasikos sy général Poutard. De tao anatin'izay fitsaboana anazy zay teo amin'ny herinandro teo Franck tsy tonga saina mihitsy zany. Nefa gaga ireto tsiabo vahiny reto zany hoe ohatran'ny mihazakazaka be ny fahasitranan'ny Franck tsy araka ny tokony ho izy. De i Franck no mitantara zany hoe isy grand-maître tonga foana tao amin'ny isakariva nitsabo anazy sy nanala ny fanentainana. De misy hazavana safotsy izy mivoaka ny tanan'ilay grand-maître ary izay no nanaovany an'ilay fitsaboana. Nitondra ny grady farany ambony amin'ny commissaire Franck amin'izao fotoana izao ary tamin'ny taona 2017 izy dia nahazo ny chevalier de l'ordre du mérite sportif noho ny ezaka nataony amin'ny fanatanjahantena sy izay fijoroana vavolombelona nataony somary. De ireny ilay fijoroana vavolombelona, mbola misy maro ireo olona hoe mijoro vavolombelona mahakasika an'izay fihaonana tamin'ny grand-maître Pierre be izay eny fa nahatrany ivelany ary. Ireny ihany koa ny tantara mahakasika ny fanafihana teny Ambatolampy sy ny fanakorontanana teny Antsiadana tamin'izany fotoana izany. De betsaka amintsika no manontany hoe inona le tena antony na inona ny tombontsoa izany nataon'izany tamin'izany fotoana izany, inona ny tena niampanganana azy. Resahantsika eny amin'ny 7e partie izay hoe antony niampanganana ny tombontsoa misy azy ary ny raharaha fitsarana ny tombontsoa.